zany ny asa zany mbola mitabataba be ao Facebook Falmerabana rehetrarehetra taverina somatsara eto amin'ny chaîne tompoko amizako tsy manao make-up le satria tonga de resadresaka be mihitsy a ty vidéo atsika ty get ready with me resadresaka be dia be ny resaka resako anareo ny fiovana eo amin'ny resaka chaîne ny resaka compagnie quoi resaka zavatra hafa resaka fiainana life update zany de raha ohatra ka voninareo andao avy hatrany voalohany indrindra aloha ialako tsiny am'le zany feoenareo any ambadika zany tena mafana be loatra ato de tena tsy vitako ny tsy anisy AC fa tsy maintsy asina AC fantatrareo any ato tena mafana loatra ny ato tonga de atombontsika amin'ny sérum aloha de tonga de atombontsika andresaka raha lazaiko teo resaka momba ny chaîne aloha ny resantsika voalohany indrindra satria bon chaîne Michou izy de efa lazalazaiko tamin'ny vlog ihany hoe misy fiovana ny chaîne aza manay fa soratako eto ambany ataolo ny zavatra ampiasaiko rehetra de ataoko amin'ny mombamomba ny vidéo description zany efa lazaiko anareo efa tamin'ny vlog tamin'ny roa volana zay efa lazaiko anareo moa zany hoe izy fiovana ny chaîne efa nataoko tsikelikely any le izy tamin'ny heritaona fa tamin'ity taona ity zany tena nataoko tonga de natosiko daholo le izy zany hoe tsy resaka beauté ihany no atao eto fa asiko lifestyle na mamy lifestyle zany tena marina sy vlog satria am'ireo fotoan'ireo afaka makeo amin'ny vidéo ny zanako de tsy anelingelan'ny olona mahita anazy satria ny vidéo ohatra zao izy efa matory foana nanaovako amin'ny vidéo ohatra zao ry zareo de zay ny antony tsy ahitanareo anazy amin'ny vidéo zay ny antony tsy misy manelingelako amin'ny vidéo fa matetika miaraka amin'ny zanako foana izy ny prioritaire izy no boss lady izy no asa zany fa mialatsiny Facebook zany Facebook message amin'ny Facebook olona te hividy zavatra ohatra zao ihany koa ny fotoana iasako izay koa ndraindray tsy afitako manao tournage anareo mandritra ny ala satria manina ohatra zao daholo nareo any Madagasikara no mifo de izay ihany koa tsy afitako tournage miampy an'le hoe mbola manisy an'ireto jiro be dia be reto mbola mafana be le izy tsy haiko hoe mbola mampiry-trano mbola manasa tarehy mbola miakanjo mbola tsy haiko manasa tarehy sy miakanjo moa efa atao isan'andro fa azonareo nytiako lasaina moramora kokoa le manao le vlog satria eo le zanako tsy mila mizesta be ako fa to de mety ny ankoatr'izay koa mora aingakaingana kokoa zany le vidéo zay ny antony anaovako vlog de nanaovako an'le mamy lifestyle indrindrindrindra fa le manadio trano tsy hoe mpiasan'olona akory aty mizanako no lehibeako izy ny boss lady ako fa motivation ho an'ny olona mba anadio ny tranony ireny raha tianareo fantatra be dia be tokoa ny olona tian'le izy ary reny raha vidéo be mpijery indrindra atao amin'ny chaîne koa tatoato noho ny vidéo resaka beauté afa-tsy hoe ny vidéo amin'ny teny malagasy de zay ny antony prioritaire ako foana zany ny zanako raha tena marina fa passionko ity efa nataoko teo alohan'ny sy ny zanako de zay anohizako anazy ok vita zay zay tsika hiresaka raha amizay hifindra amin'ny volomaso zay zany amin'iny de ny feedback efa hitako ihany be petit le resaka efa hitako ihany be petit le resaka zako manadio trano sy ny ohatra zany de hotohizako le izy atsoatsy fa satria zahay le mifindra trano am'izao de
savritaka be ny tranona dia ho alamiko ohatran'inona ary satria feno baoritra sy ohatr'izany a efa arakareo efa betsabetsaka ihany nareo miresaka momba an'izay ao amin'ny afatra miafinao a dia efa azonareo tiako ambara fa mikorotana ny trano dia tsy mbola vitako rony amin'iny resaka vlog a mbola misy betsabetsaka ny hoa fa manao montage moa zany manao editina le izy a sisa dia ho hitanareo tsy ho ela ny vlog fa sasany fa tiako fantatra ihany hoe raha betsabetsaka ihany fianareo ny tian'le vlog raha toa mantsika tsy dia tena betipity le vlog dia ho ajanoko ihany koa satria mbola maka fotoana hafa indray a manao an'le vlog reny a dia raha vao tsy tianareo dia manjary lany fotoana fotsiny ahako zany tena marina dia zay ny antony zareo rehetrarehetra izy mianakavy zay zany tena tiako resahana amin'ny resaka chaîne-ko iny hitako ihany nareo betsabetsaka nareo amin'ny YouTube ao mangataka hoe mba ataovy betsabetsaka ny vidéo amin'ny teny malagasy tiako atao dia tiako atao tokoa zany zareo fa tena le fotoana indraindray tena le fotoana ny tena tsy haiko tsy hitako izay anaovana azy zay ny tena marina raha ohatra ka tena tsoroko anareo fa miezaka ako amin'le vlog zay zany ny tena azoko atao betsaka raha amin'le resaka vidéo amin'ny teny malagasy mazava ho azy asiko vidéo resaka beauté ihany ohatr'izao ihany a fa mety rehefa mifindra trano indray zahay a vao azoko atao zay zay ny antony mahatonga anako tsy manao vidéo beauté mipetraka ohatr'izao intsony a satria le fotoana tsy misy efa misy ihany motivation am'izao efa mba verimberina indray fitiavako make-up satria mijery le vidéo an'ny olona amin'ny YouTube ako dia verimberina motivation zay ny tena marina vita zay ny resaka chaîne dia resaka momba ny business ndray tsika businessko aloha ny resantsika dia feo business en général ny business koa dia Michou official Pejy ao amin'ny Facebook tsy mbola nataoko resaka tamin'ny vidéo mihitsy an'le izy fa zavatra kely pitsopitsony kely tsy arofo fotsiny resako tamin'ny vidéo tamin'izany fa tsy mbola nataoko resaka be hoe amin'ny vidéo le izy a noho ny tsy haiko ngamba tsy mbola tsy haiko ny antony tena marina fa mbola tsy nataoko resaka be tamin'ny vidéo le izy a fa androany a dia anao promotion kely angambany commercial anao publicité kely ahako androany amin'ny resaka business koa dia mamela anareo a hiteny ny business koa ny antony namoronako anazy dia be dia be tokoa ireo olona mpanaraka anahy atao amin'ny pejy koa no mba nangataka hoe mba mivarota make-up authentique fa betsaka loatra ny make-up tsy tena izy na fosika any Madagasikara dia nitadiaviko ny hevitra dia natomboka le izy efa herintaona lasa zay herintaona mahery zay nanomboako anazy voalohany aloha nataoko groupe le izy nataoko groupe tao amin'ny pejyko ilay fivarotana make-up so aloha asina primer ny tarehako tena ratsy be ny tarehako androzao tena maina be tsy tsotra izany mbola mitady hevitra hafa produit hafa ampiasaina mila manao masque sy ohatr'izany koa zao fa tena maina be tsy tsotra izany ny tarehako bon dia
groupe natomboan'ilay izy Michou official ihany ny anarany. De efa aveo novaiko pejy taty aoriana mba ho hitan'ny olona bebe kokoa, mba ho publika, zany tiako lazaina, mba ho publika bebe kokoa ilay izy. Sarotra de sarotra nanao an'izay satria efa tena betsaka ny asa vitako tao amin'ilay groupe. Betsaka koa ny olona nanomboka nanaraka fa tsy maintsy natao zay mba ho hitan'ny olona ilay pejy. Tena be dia be ny zavatra andeha, be dia be ny zavatra lalovana ry zareo tena tsy moramora mihitsy no manao zavatra, tena be dia be, tena be dia be, tena be dia be ny olana maro samihafa tena hoe lalovana amin'izany hoe manao business zany. Ngaminareo ny akabeazanareo 10% na tsisy mihitsy ara ny olana fantatrareo hoe misy satria manino zany atao hoe mba hoe professionnel zany ako. Fa tena ngamba ny ray aman-dreny koa ny tena mahafantatra ny olana ngezako hoavana be indrindra niseho tamin'ny businessko vao nanomboka tam'ilay izy mbola groupe. Ray aman-dreny kany mahafantatra ny zavatra tena nitranga fa ny ankoatr'izay ny zavatra lazaiko anareo ihany fantatrareo zany hoe tsy misy tsy misy zavatra tena fantatrareo. Misy foana ny olana raitra amin'izao moa zany, misy foana ny olana zany ny atao hoe fiaina eto an-tany angamba, fa misy foana ny olana fa za zany miezaka mitady vahaolana foana. De natomboka zany ilay business be dia be ny olona nankasitraka. De rehefa hitako ny zavatra mila ataoko dia tsy maintsy ovana ny prix mazava ho azy na ny vidiny entana satria tena lafo be reto mandefa zavatra Madagasikara, tena lafo be. Misy zavatra tiako resahana zany androany satria misy olona ohatrany hoe tia vola fotsiny ave zay ve tiany am'le zay ve tiany atongavana amin'ny commentaire avelany amin'ny hitan'ny olona rehetrarehetra amin'ny pejyko, amin'le pejy Michou official zany. Tsy haiko inona tiany atongavana, mety hoe tiany fotsiny hoe tiako fatako fotsiny hoe lafo ny entako na tsy haiko, fa za koa zany tsy tokony se justifier, tsy tokony teny anareo an'ireto mihitsy fa tiako fantatrareo le izy satria za zany marina foana ny anany tiako ivoaka tiako tsy dia tiako hoe manafinafina zavatra aminareo zany tena marina. Ok, tonga dia lazaiko ny zavatra tiako lazaina ary hitanareo asehoko anareo aiza misy any Hawaii amin'izao. Ok, tsy hoe amin'izao moa zany fa asehoko anareo aiza misy any Hawaii. Ok, tiany misy anahako. De zay ny olana voalohany indrindra nitranga tamin'ny hoe nareo nangataka hoe mba mivarota make-up authentique satria manino alavitra loatra misy anahako de tena hoe frais daholo mihitsy no lasa ny frais daholo zany ny zavatra ny vidiny entana ny tena marina fa tsy de tena misy hoe raisiko firy akory. De zao misy ny eny tompoko ekeko tiako fantatrareo any Frantsa ny olona mpitondra ny entako be dia be koa ny olona mpitondra ny entan'ny olona any Madagasikara ao Frantsa. De misy zany sita mandefa entana, misy sita mandefa entana tonga de direct makao Frantsa de aveo de makao Madagasikara lay mpitondra entana. De par kilo no alain'le olona mpitondra entana amin'ny entana makao Madagasikara. Misy ny entako mandefa direct avy amin'le site makany Frantsa de hoentin'le olona makao Madagasikara. Mbola mandoa par kilo zany amin'ny olona io
mbola mandoa frais am'le sita koa satria any Frantsa tsy aty Amerika de mbola misy frais international ohatra hoe shop misy A zao misy an'izany de ny par kilo koa alohako amin'ny olo io de rehefa tonga Madagasikara ny entana de alefany am'le omenanareo mpanjifa de rehefa azonareo mpanjifa de azoko vola de mazava ho azy mahazo ny anjara ny olona manampy anako any Madagasikara de alefa ty amiko ny ambom-bola de mbola misy frais alain'ny banky rehefa alefa ty amiko ny vola. Zay zao zavatra tsotra be fotsiny zay resaka shop misy A na EOE studio zany zay ohatra. Misy kosa zareo ny website ny site web maka frais ambony kokoa izy miankina amin'ny toerana andefasana azy ohatra zao color pop tonga de trazaiko sao de zao color pop ny color pop ry zareo de tsara tena hoe tsara de tsara marka avy aty USA io avao California midika zany fa ny aty USA ihany no mahazo free shipping mora ohatra hoe $40 no alohanao de $40 ny vidiny entana vidinao de free shipping le izy raha ohatra kosa ka any international ny andefasana le izy de $60 eo angambany izy zay de free shipping. Zao anefa tsy fantatrareo rehefa mihoatra ny $40 tompoko ny entana zay alefa any Frantsa de mandoa douane ianao ny douane zay tianao alohanao eo na otrina farafahakeliny $35 €. Fatatsika rehetra fa ny euro mbola lafo noho ny dollar de vita zany zay vidina ny entana raha ohatra ka tsy mividy zavatra free shipping ianao de €9 na alain'ny color pop amin'ny entana zay vidinao raha mandeha international. Raha ohatra kosa ka misy an'ilay free shipping no vidinao de farafahakeliny €35 no alain'ny poste ao Frantsa. Ny andefasako zay voly zay am'ilay any am'ilay mpitondra entana mbola misy frais ihany koa andriamanitra maina de maina ny tarehako reto. Ny andefasako an'izay voly zay am'le mpitondra entana mbola misy frais rehefa azo ny vola alefa ny entana mbola misy frais par kilo indray ilay vola mbola misy frais par kilo indray ny saran'ilay make-up alefa ny Madagasikara de mbola misy frais par envoi omeko an'ilay olona Frantsa zany hoe karama ny vezany sa hoe commission no mbola misy frais par envoi isaka mandefa entana maka Madagasikara izy zany rehetrarehetra zany tena any ambady behind the scene ny fiantsona azy rehefa tonga Madagasikara ny entana de araka ny lazaiko teo ihany hoe azoko ny vola de misy frais indray alain'ny banky alohan'ny azahoako ny ambom-bola. Izany rehetrarehetra zany zany zaraiko anareo tsisy afeniko anareo mihitsy le izy mba hamatara anareo hoe maninona ny prix any entako ny ohatran'izany sady prix entana authentique ilay izy. Raha ohatra ianao ka manana fahefana ny anampy am'le resaka fandefasana entana maka Madagasikara moramora kokoa noho ny zavatra ataoko zao de tena miangaga ianao ako andefa MP
en Michou official fa afaka miresakitsika fa mbola izany aloha ny zavatra mitranga amin'izao zareo tsy moramora manao zavatra izay fotsiny tiako lazaina anareo tsy moramora manao zavatra raha ohatra ka hoe zahako rehefa manao an'izy na olona roa fotsiny zahay ohatra satria izay hoe maninona ianao ny tsotra ny an'ry olona ry nefa ny an'ry olona ry ohatra izao ny vidiny dia maninona ianao ny ohatra izao ny vidiny olona efatra izay tompo farafahakeliny no miaraka miasa ahatongavany entana ny Madagasikara dia mazava ho azy mizara amin'ireo olona efatra ireo ny tombony ny vola sy ny frais izay ny antony aloha to dia tsotroko hoe izay ny antony zara fa misy ara ny vola raisinay fa frais daholo no mandany anazy misy zany ny sita mandeva direct makany frantsa izy tsisy frais surplus tonga dia lanjany fotsiny sy ny frais angalako vola no aloha misy ny sita mandefa izy fa misy frais surplus dia arakarak'izay ny prix ao amin'ny Pejy misy ny sita izay tsy mandefa mihitsy ohatrany hoe ilay gamma méboline ireny zao gamma américaine méboline ireny avy aty Hawaii mihitsy no alefako le izy avy aty Hawaii tadidio aiza misy any Hawaii avy aty Hawaii na alefaka any Frantsa fa ny Frantsa maka Madagasikara dia ohatrinona ny frais ozy ianao ELF koa zao ohatr'izay no fanaovako anazy dia misy koa ny rimel mbola tsy nahita an'ilay izy mandefa direct any Frantsa dia avy aty Hawaii koa ny alefako ok billet cosmétique koa tompoko dia mandefa direct any amin'ny Frantsa izy fa $18 farafahakeliny ny frais alainy raha ohatra ka mandeha direct any Frantsa izy raha ohatra kosa ka mandeha mahazo an'ilay free shipping ako dia mitovy ihany mandoto hoanina dia mandoa an'ilay isaky ny par kilo avy eo dia ohatr'izay fantatrareo ny toyany izay no fandehan'ny business sur commande vente en ligne make-up authentique alefan'ny Madagasikara ok tsy hoe tezitra ako aza mieritreritra hoe tezitra ako fa tena mafana loatra zareo mafana be mihitsy ny ahako amin'izao fa tiako fantatrareo zany ny resaka ohatr'izao satria ohatrany hoe greedy ve ny filazana azy amin'ny teny anglisy ohatrany hoe greedy ako ve satria hoe lafo loatra ny Michou fa maninona fa zao dia alazaiko anareo tsy prix-any mihitsy ny antony androany bon tsy mety mbola misy ihany tsy micomprendre tsy mampaninana anazy zany tsy araka ny lazaiko tsy moramora manao zavatra fa raha ohatra ka manana solution manahy ianao dia aza misalasala mandefa message privé na afatra miafina ao amin'ny Pejy koa Michou official dia afaka miresaka tsara tsika raisiko an-tanandroa ny hevitrao dia afaka miresaka tsika tompoko fa zay ny resaka business hatramin'izay dia ozy nareo mora neny ianao talofa manenana bekarina tsy hiditra perte kosa na hijanona perte ary zareo fa tena tsoloko aminareo fa tsisy ny raisina ny vola tamin'ireny tsy nisy ny raisina ny vola tamin'ireny midika zavatra be dia be izay tiako lazain'izay fa tsy zavatra anankiray na roa fotsiny ny dikany satria moa zako professionnel dia tsy lazaiko anareo ny antony fa tsy nisy ny raisiko ny vola tamin'ireny vao nanomboka ireny ary dia perte tokoa tamin'ireny satria na ny douane tao Madagasikara na ny FedEx zay fotsiny ala tsy tohizako le resaka fa aza misalasala mandefa MP araka ny lazaiko raha ohatra ka misy torohevitra